Sami masterina tsikeretra. Alleluia. Badao mba ifampiarahaba amina tsikitsika dia tenenina akaikinao hoe fiadanan'ny tompo aminao. Fiadanan'i Jesosy hoe aminareo mianakavo hoe. Alleluia. Dia sady materena izy faly za mahitanao io hoe tahin'Andriamanitra raha tsika jiaby. Tifaliana ho an'andry androany mbola afaka hitondra ny afatry ny tompo amintsika jiaby. Afatrafatra moa dia azadiko amin'ny asabotsy magnatanteraka dalina atsika mba sy bravo mafy ary amin'ny mega église zay lofosatsika fantatry iasantsika aloha mafy mihitsy mba hivitany izy malakilaky ary tsy avelantsika raha tsy vita malaky. Amen. Dia misaotra betsaka ho anao zay efa magnome tany mbola mamporisika trano hoe toamo fa mila anao ilaigny anao ary tena mila fanohanana amintsika zanaka jiaby ny fagnamboarana tranon'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika satria asan'i Jesosy tohizana le lesonatsika tamin'ny atalata. Miarahaba ho anao raha samba ny tonga eto zionanao tifaliana ho anay mandray anao. Nao mba hitetanana mafitsika ho andreo zay samba ny tonga eto androany fa dia satria nahazo avana vaovao andray tahiny tompo aletsika rehetra. Lesitsika tamin'ny atalata ino raha mba matadidy ianao? Karaha misy teneny tsaratsara tsy lany ny tsara ho fantatry. Amin'ny fiainana zany misy zavatra tsara ho fantatry. Le tamin'ny atalata zany parti numéro 1 dia zao tsika miditra amin'ny parti numéro 2. Nampahafantarina antsika tamin'ny atalata fa ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika io efa vitan'i Jesosy. Fa ndraikindraiky antsika mbola misalasala. Ndraindraitsika tsy dia mbola resy lahatra. Ary ao moa tsy tonga saina amin'izany mihitsy dia lasa ohatran'ny mifampitolona be izy amin'ny fiainana. Lasa mitotototo izy à gauche à droite. Lasa miezaka mafy sy ny sisa. Ary ny problème ngeza be osika tamin'ny atalata teto ambony tany dia tsy inona fa ny ota. Zay no anisan'ny olana mavety be teto ambony tany satria io no mitondra fahafatesana dia lasa tafiditra daholo zany ratsy rehetra. Dia nazavaiko tamin'ny atalata fa ny atao hoe ota dia tsy inona fa fiainan'ny Satana tafiditra anatin'olo araiky. Zay ny atao hoe ota. Misy fiainan'ny devoly zany tafiditra anatintsika, tafiditra anatinao. Raha sendraka nanotanao tsy hoe nagnano adalana foana fa lasa misy fiainana hafa tafiditra anatiny. Zany hoe injecté atsika. Raha zany ohatrany hoe nombre raha hafa mihitsy tafiditra anaty raha anaty fiainana. Lasa misy fiainan'ny devoly. Dia tao anatin'izay io zany ho mampisaraka ny fiainan'olombelona amin'Andriamanitra. Zay leo tsara fa Satana tsy mila miady aminao raha tia hanimba anao. Satana tsy mila mamoko mitotohondro hoe regleo zalahy iny any. Satana tsy mila miankany aminao fa ino raha ataony koa fa andeha hanirava fiainan'olo izy asainy manota le olo. Dio tsara raha volaninao zay e. Devoly tsy mampiseho rambo aminao zany na dia lava rambo ary ny agnarany. Devoly tsy mampiseho tampoka aminao fa ny système ampiasainy rehefa tia hanirava fiainana viavy araiky, lehilahy araiky asivany fakapanahy manao aminao io. Ary ny fakapanahy zany tamin'ny atalata raha tsara raha tian-tegna manao anazy metimety aminao ohatranao izy nao hoe lamina zany ihany koa magnano izy ty. Or nefa ny minitra segondra igny devoly tia hamindra fiainana anazy aminao dia asiany magnano an'le raha. Tsy possible zany tamin'ny atalata raha le akafanahy anao Satana dia malaka margôzy, ovotro, angivobe, sakepohaka. Dia nataony anaty lasiety dia indesiny aminao eo hoe Andriamanitro arovo zany mba tsy tratry ny fakapanahy. Tsy fakapanahy agnaran'ireny. Fa ny atao hoe fakapanahy dia misy raha mety tianao be magnano ananjy letranao mbola tsy mivavaka. Dia anjaranao zao mandiniky iny dolo raha tianao tamin'anao mbola tsy mivavaka. Ary zavatra io fantanao fa tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ireny ny atao hoe fakapanahy. Izy koa zegny anao le viavy tia lalahy regny le amin'le tiavanao anazy mihitsy ataonao tonga aminao. Izy koa anao zegny lehilahy tia viavy regny amin'ny
tena mety aminao mihitsy nataonataoko aminao. Ary ny afakarinazy fa fakapana izy, lety zay io io possible tsy nanahoanao. Napa bonjour ako tsy peny taminao. Lesy nanomboka anao mivavaka, tsy efa nanomboka anao nanino, nanomboka miarabana bonjour, ary atao mihaja be mihitsy fiarabana. Natao? Mety atao teny Anglisy. Tsy fantako. Ohatran'izay. Ary zay mafitsy ny devoly nefa andehanaka fanahy anao, tsy mijery raha tsy tianao zany izy. Azontsika zany. Ohatra anao taminao mbola tsy mivavaka, mety tsy mihinan-toaka, tsy toaka mihitsy fakapanahy ho anao. Ohatra nambarinao mbola taria raha tsy mihinana iny. Ohatra anao mbola tsy mivavaka, tsy tia viavy, donc tsy viavy mihitsy nefinety. Le raha netinety tamin'ny eritreritrinao taloha, le raha namatitra anao taloha, regny ny nalefany. Zay le fakapana. Dia ny anton'izy regny anefa tsy hoe andro mety niany, miarabanahy Justin. Tsy raha miara-miarabanao foana izy. Fa avy zay Satana dia amindra an'le fiainana anazy aminao. Sady io nefa ozy Baiboly, ny mpangalatra ho tsy avy raha tsy hangalatra, amono andringa. Izy zany motolomody manangolongolo anao amina raha manjarinjary, metimety nefa izy amin'iny, andeha hangalatra fiainana anao, amono anao, andringana anao. Dia ndaka ny marika eo fa ny ankamaroany mahatonga problème amin'ny fiainan'olo maro, dia io fahotana. Ataontsika anatin'ny entre parenthèse fa magnano karazana révision ely zany ho anao zay tsy teo zany mahazo tombony. Dia natoroko tamin'ny Atalanta fa olombelogno farany intelligent tsisy ambony Adama. Izy zany isan'olo intelligent indrindra teto ambony tany. Dia dana jereo fa i Adama nanome agnarana ny zavatra rehetra. Izy nanome agnarana biby jiaby. Tsisy école de prophète tamin'io. Tsisy nanome anazy sopapa hoe izy kofa le karminga hangidina. Izy kofa le magnano karanjao regny sopatra e. Tsisy nanatoro anazy. Fa voaka raha tonga dia hainy nanome anazy. Satria vao vitan'Andriamanitra ny zavaboary dia lasa izy niakatra. Fa i Adama rery teo. Et après nefa jery tsara fa vitan'ny Adama nanome agnarana ny biby rehetra. Donc satria izy tena anisan'olona intelligent. Fantany tokony nataony. Lazao hoe amen. Ny olona ohatry Adama zany sarotra be mandrava anazy. Olona saran'ny Adama regny sarotra be mibloqué fiainany. Hoe mandefa demande amin'ny ambatovizy dia tsy mivaly. Non, ry Adama tsy maintsy mivaly. Satria nanana capacité enjegna be, tegna mbola le fofonain'Andriamanitra zany tao amin'ny Adama. Donc zany olo manana fofonain'Andriamanitra tsy vitan'ny devoly zany mandrava. Fa ino tokony nataon'ny devoly? Akory izy atonga ny ty Adama ty ho andeha hanota. Io ane na dia misy olo mankahala anao be karakory, na misy olo manana programma andeha misavy anao, raha tegna mbola mijoro tsara anao tsy mandehatra aminao. Fa matetiky mahatonga an'ireny zavatra regny lasa mandeha satria misy varavarana nisokafanao tamina ota. Dia tamin'ny fotoana iny lasa nisy fiainan'ny devoly tafiditra tanatintsika. Zany rehefa mahatonga ny koa fianao manora na ampiasana. Na zato ambirivo ary n'olo mialo manao ampiasana, tsy voatery arisy anao. Raha tegna mijoro. Fanazava économe zany. Ianao koa zany manana nature tsy maîtrise. Satria ny fomba natokavanao tanaty kibony mama ozy tsika le mandeha efa gidragidra be. Na dia anaty versaire 400 millions miaraka ny lahatra mety anaty tramondraza tany fa araiky foana anjary Jean-Claude. Andeha izy daholo jiaby regny resinao. Araiky foana anjary Blandine. Araiky foana anjary Mamanjory. Fa aisa manao n'Andriamanitra zany. Zany hoe nanamboaran'Andriamanitra anao dia fa fagagana tsy maîtrise. Tanao zay le naturen'Andriamanitra, naturen'Andriamanitra tsy maîtrise. Dia sarotra be tamin'ny Satana zany akory andeha andreseko angazy satria ny zavatra tegna nitakiany Satana dia izy mbo hanjaka ambony tany. Or nefa izy efa naringana avy tany an-danitra. Izy naringana avy tany tonga teto jereva nefa misy olo am'plasy koa teto Adama ny anarany. Izy akory reka tombo andeha andravana ny kifikiko ozy tsy tameka raiky ty ahy. Ndry tamin'ny fotoana io tegna enjana be Adama zay raha koragna tonga dia mitrano. Ary tsy anderina ozo, tsy anderina famosavina. Dia farany nandinika izy. Dia taizany nandeha nagnanovany anazy. Tany amin'ny Eva izy nagnano ataky voalohany. Any amin'ny Eva.
Satria ny lehilahy manana faiblesse na viavy. Fa raha tsy dinina lehilahy tsy volana ny vadin'erinandro. Sa izogo madiny zay mbotsaka ny tanana. Za pasteur zavako na ray volana mila atao chirurgie atao mila régling zay ohatra. Tsy zakatsika lehilahy rety vaditsika ny montsomontso vola ndraiky. Izy na reny mody misy lefa mody tsy mamondô fa anaty foko mangotsoko amy. Azonareo reny raha ohatra ka tegna tianao vadinao. Fa ho an'le tsy mankatia moa iny ndraiky efa raha hafa. De ino izy nareo zavatra nisy? Vao niteneniny eve tata tabisa. Efa tsy mijery tsony tata. Dony aza fantatra fa voankazo voarary izy tena variny akao. Azonareo izy? Tany zany. Tany ny lalambe nomboany. Ary jereo tsara fa matetika ny olona ampiasay devolany ampanotanao, matetika le olo mariny anao iny. Azonareo izy? Tsy possible olo mipetraka Tananarivo agny ampanotanao Tamatave. Fa matetika izy olo mifanerasera aminao dia mila mitandrina ianao. Mila mitandrina ianao mire olona mifanerasera be aminao. Na lehilahy na vehivavy. Misy olo mety kamarady agnarany, meilleur ami agnarany, nefa andeha ampiditra fahotana aminao ny dia. Anao nefa tsy tonga saina. Anao mandeha aminahy tia dia mandeha aminahy ndraiky anao. Ndao mandeha miaraka mihinan-dasopy mandeha miaraka mihinan-dasopy nareo. Ndao ngananao an'izao lasany anao. Ny olona ampiasain'ny Satana ampiditra fahotana aminao tsy olo lavitra. Jereo tsara ny olona ampiasain'ny Satana ampiditra fahotana tamin'ny Adamo tsy Jova fa Eva. Mila mitandrina anao amin'ny olo trano raiky aminao. Amin'ny olona zay anao fanamanao io, amin'ny olona zay anao fa tianao io, dia izy mampiditra trano tenga ny ho afaka ny andro ny any. Tain'i Jesosy ianao. Dia jereo tsara fa vao tafiditra ny ota dia tonga dia lasa ny devoly sahibe. Lasa ny devoly tanana. Dia zareo anefa ho za tamin'ilay talata samy nisy toerana namindrana anazy. Samy tamin'ilay fanompanaoko anazy daholo. Le mantra niteny tamin'ny Eva hoe manomboka androano dia ny tamin'ny anarana hoe mikibonao sy mandehananao ary mivovoka no fihinanao. Tonga tamin'ny Eva no zay milehilahy izy mianteherany fanirino rehetra. Dia re manao raha magnotany mademoiselle amizao ny vetsivetsipony dia mba manjava voatenjy. Je serai mariée. Zaho makatsy makaro ana pasteur mba bisa mafika zany mba volana tsy maditra. Zaho fa anatinao be nambazare tsy bola. Manambady avy tato resaka. Kozy hoe ny lehilahy mianteherany fanirina. Reo koma tsy manambady fa misy sarasarana lehilahy anaty mandareko hoe un peu quoi. Le tsy manambady, le manambady bika ataoko fermité. Efa misy kisarisary avy teto io temboka. Rehefa hiteraka anao izy dia fahoriana izy hiterana. Tonga tany amin'ny Adama ndraika ny atsemboan'ny tavanao izy nananao any. Nefa na dia zany aza namono biby Andriamanitra na sarony miainatra anjareo. Na dia voasary ho azy ny fafamparana tsy maintsy navoaka tao hoe tena izy. Zay ny maharatsy ny fahotana iny zany. Magnano an'izino mahevaeva. Magnano an'izino dia verinao fanao faran'izay manakory fa matetiky misy raha afina. Namela heloka Andriamanitra, manome raha fa misy raha miova foana akao. Ke izy koa mbola azo atao foana, teneno amin'izany ny akekinao aza manota hoe. Raha mbola azonao atao foana hoe. Amen. Tsy afaka ny aina normal tsony Adama sy Eva raha vao tafiditra ny mbola niteraka, mbola navita miasa, mbola nananjavaka fa niarava tsikelikely. Ary nivokatry ny fahotana ataonao androany tsy voatery eo no eo. Fa mandeha tsikelikely karaha cancer izy. Efa izy fa miseho ary izy ianao voagadona. Ino ndraiky raha tsy ambitana ka zay ataoko mila magnano délivrance. So dia mbola tsy tapaka ozy ho tsara be. Tsy any amin'ilay tsara be na tsara hely
fa misy raha atao fa tamin'iny izy vao nipoaka. Tain'i Jesosy enenao, tain'ny tomponao e. Amen na. Dia io zany dia magnareva tafiditra anatin'olo araiky ny fiainany devoly, ka na dia te hagnano raha tsara izy tsy vitany fa magnano raha ratsy. Dia be ny olo mba fa tsy te hisengy iky e. Eo izy tsy misengy aho, tsy misengy aho, efa te moromirana tsy misengy aho e. Izy bakeo mbola tafisengy. Tsy kiniany izy. Fa misy force akao zay mila resy. Engany mba ho resy androany ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na. Izay ry avana nanirahan'i Jesosy andeha aty ambony tany aty. Mba anino andeha amerina aminao le fiainan'Andriamanitra. Le fiainan'Andriamanitra teza tamin'ny Adamo. Le nangalany devoly tamin'ny fahotana. Dia io kisarisary io tadidio tsara fa ohatran'io koa mihitsy. Atsika reo zany tamintsika voateraka mba normal na ihany. Fa rehefa nanomboka nampanahy ianao, nanomboka tafiditra taminao ny ota. Dia nanomboka tany tsy fampiasa. Raha ny programan'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra reo revana tsy hikorontana fiainana zany. Nametran'Andriamanitra anao ambony ty tany ty tsy andeha ampijaliny aketo aminao ofantrano. Nandefasin'Andriamanitra anao etra le bobotrosan'olo. Fa misy fahotana tafiditra taminao tao, dia lasa nanana fiainan-demony ianao. Tongava say. Asa manome défaut olo mihitsy hoe ara-tsempagnano directeur foa io. Ara-tsempagnano chefonay. Olo trano raiky taminay tao misy tegna mialogna anahy. Tsy dia tany loatra fa misy raha tafiditra tao. Io moko matetika rehefa nanisany zavatra anankiray. Halany devoly ny kristiana anankiray ieky ny fahotana. Ary zay matoka Baiboly mivolana fa zay manafina ny fahotana tsy ambiny. Fa izay mitsotro ka mafoy azy no ahazo famindrama. Ny ankamaroan'ny olombelona nefa dia io ndraiky tena avony indrindra ny fahotana. Na dia atao kiridamy mare izy hoe anao ndraiky tsy mbola magnajofo. Siramamy ndraiky hoaniny. Atao kiridamy anao ndraiky tsy mbola mamparaty. Ndraiky da sy sahaty nierinieriky ny naparaty. Nefa izy ny mangalatra manapatoka aminy. Tain'i Jesosy eny. Betsaka amintsika tia magnafika izy. Satria ala devoly no le teny hoe zany mbola gospel. Ala devoly no le teny hoe zany zao hoe. Zany rie ala. Dia gaga amin'izay anao fa ny fiainanao ailany ny vavahanao zay ka tsy mety misy raha mihoaka. Teo ihany ny teo. Ary vao may ratsy ara. Lasa misy tapitrapena be misarinitra satria le fiainan'ny Satana no lasa miasa anatinao. Dia lasa tsy tanteraka aminao le tsotra amin'Andriamanitra tamin'izy nanamboatra anao hoe aoka izy hanjaka, aoka izy hanapaka. Fa lasa zavatra hafa nandraka. Tain'i Jesosy eny. Alleluia. Tsy afaka manana ny fiainan'Andriamanitra itsika raha mbola misy ota ao anaty. Zao anefa zavatra misy. Na dia vao manazy ianao no nanoto. Ka raha tapa-kevitra ianao androany bebaka dia manomboka azonao ny fiainan'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra zao tsisy fahotana tsy azo avela zany. Ankoatran'izay tsy bebahanao ihany. Toko tsara anaty saintsika zay. Ninona ratsy vitanao ka mbola velonainanao, maheno filazantsara ianao, ka afaka miteny vavanao, mbola afaka mifona amin'Andriamanitra ianao, afaka mibebaka ianao ary azo avela ny fahotana. Ary aza manaiky fitany devoly ianao fa ny olo maro tompoko tsy azo bebahana. Na dia natsovana pastera zato amberivo rehefa maty ianao zay fiainanao tamin'ny mbola velona ihany mitsara n'Andriamanitra anao. Fa tsy hoe mialana rano masiny dia atao rokoveta mihitsy ia dia atompo anao ilay mandeha famelan-kenaka, atompo anao fandro badisaka mera, atompo anao famiteno afo-fandiova na ino fomba ilazanao an'izany ny fahavelonao ihany no ahafahanao mifona amin'Andriamanitra. Fa rehefa maty ianao soforma fotsiny ampidirinanao fiangonana iny, fiangonana idirin'ny fatinao fa ny fanahinao mety miditra ny melo. Dia mizao anao mibeba, mifona, miekeheloka raha teo any anaty. Tain'i Jesosy ianao. Aza miandry sansy farany zany, sansy farany nino? Tsara olo tsy mariny Baiboly toriny isan'andro.
Andeso zany fa lefa mitipy manira ko tsitsosy eo za misy ko voalohany zay zany misy ko mandigny zay ino tsy bebanao deny zao ino tsy bebanao deny zao mba volamanjany olo mareno ino zao hoe tsy bebanao mandigny ino anao moa mety fa olo faran'izay raha tsy vitany le maty regny regny ane problème andregny manko tsy mba magnano support ao igny nafampitampona an'igny ane tsy mba magnano fanazaranteny anao regny tsaratsareny fanazaranteny anao ana itsy nanao sigara misy olo tsy homany sigara fa maty misy olo sportif fa maty in Jesosy ena ka din'izao raha mbola maharegny filazantsara mandresa décision hibebaka ao anatin'ny tompo tainy tompo anino alleluia amen amen tainy Jesosy ianao tsy misy fahotan'olona ka tsy nentin'i Jesosy fa zay nataonao rehetra dia nentin'i Jesosy tao zay mahatonga an'izio raha vonona anao hibebaka vao velany ely koa satria viaby indesiny daholo tamin'ny azotrany ninonino karazana fahotana fantanao na iraiky farany manameloka anao io ara raha vonona hibebaka anao vao velany ely koa fomba anankiray voalohany ahafahanao miditra am'izany dia mifandraisanao an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao karaha mba mahaino lano anao raniva nao mba hiaraka metraka ny tanatsika mifotsika itsy dia mba havereno amin'ny fandraisian-davitra hoe Jesosy tombo resiko anao androany ariva ho tombo sy mpamonjy ny fiainana mibebaka tompo ny amin'ny fahotana rehetra vita manaiky a Jesosy a fa ianao dia Andriamanitra maty teo amin'ny azo fijaliana ianao mba ho famelana mielako ny ranao Jesosy eo no fanadiovana androany ariva Jesosy tombo diovy amin'ny ranao a fa foany amin'ny bokyny fahatesana ny anara fa soratany amin'ny bokyny fiaina raisika ianao androany Jesosy ho tombo sy mpamonjy amin'ny anarany Jesosy raha nataonao tamin'ny fomba ao zany mivavaka zany anisan'ny zanak'Andriamanitra zay fomba anankiray nataonao zay na hofahana fiainan'Andriamanitra miditra anatiny zaho Jesosy avy mba hanananao fiainana sady hanananao bedana alleluia amen amen ilainao koa ny rano Jesosy anadioanao asadimo rehefa mivavaka diovy amin'ny ranao zany Jesosy oka hoe ny ranao androany Jesosy teny ao fiainana ny rano zanak'olo tao amin'ny testamenta taloha aza nagnadio nagnamarina olona mahatonga ny olona tsy misy tsiny dia mba saintsaina hoe manao analavitra ny rano Jesosy zay afaka manadio anao ka rehefa mijery atsika ry aman'Andriamanitra ao an-danitra ao dia tsy mahita afa-tsy io rano Jesosy io izy Andriamanitra raha vao mijery atsika zanany tsy mahita afa-tsy io rano Jesosy io fa iny tompo anino ndana nge mba manaovanao paosy mandresy be anao dia misy tonga asivo doty eny amin'ilay akanjo anaovanao fa tsisy olo iteny hoe tsara eky rao paozinao zay impossible mety misy raha tse misy rano eny akanjonao io iny daholo mitany ary rehefa fahazaratsika olombelona zany matetika atsika tsy mba tia mijery lafa tsaran-javatra fa ny amin'ilay ratsy ary mahasarotra fiaratsika amin'Andriamanitra matetika dia zay tsy mahatadidy atsika afa-tsy le ratsy vitatsika iny foana no mba agnaty saina ary re nampiara-mivavaka magnanova soa manao manomboka janvier fa décembre anao magnanova raha mahavititra anazy fa adino ny tompoko ny 11 mois fa ity décembre ty ny anatsiny tsy ampahafo tsy nampoiso magnano sary mivavaka ola fa le mba tsara nataotsika tsy direka mitahinao ny Andriamanitra nilazako an'izany rehetrarehetra zany mba tonga sainanao fa ny fanamelohan-tegna koa matetiky mahasarotra fiaratsika amin'Andriamanitra tsika reo tia manamelo tegna nendray magnano zavatra izy latsaka tantanany teny lasety ndefa mamelo
kale. Kasi itu vaky rao kanao ndraiky tomany. Vaky volany aby le vaky a. Fa tsika zay olona. Fa ndana rehefa manomboka androany. Raha tianao anao tena hiara-dalana amin'Andriamanitra. Zavatra tsara ho fantanao. Ndana tongava saina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Aleteo agnaty sainao koa fa Andriamanitra tia anao. Tiany anao. Anao tsy alan'izany, tiany. Fa in Jesosy anie anao zay tiany be eto aloha. Amen. Halleluja. Ka tsy noho ny tsara zay nataonao mahatonga anao voavory, fa noho i Jesosy zay nanamasina sy nakaniotanao rehetra. Matetika mialako famoarana eto ny amintsika zay miteraka manana zaza madinika. Rendre ho aizanaka antsika magnano raha farany zay mahadiandia mahavinitra. Fa no mivoaka trano ka mahita raha fanimpanoko anazy bazary any. Dia fitafietreziny. Mantonga ny zanany ity. Ohatriny maro io. Nefa zaza io avy nivakonao vitana. Fitiavantsika olombelona nefa. Fa nen'Andriamanitra mbola mihoatra lavitra nefa. Halleluja. Ary namin'ny famoarana izy ny mo mety magnadigno ny zanany minono mba hono ny vehivavy. Eny izy mety magnadigno izy. Zaho izy tsy magnadigno. Lehibe miavaka ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Halleluja. Vakio ny baibolinao fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany natokana. Tsy nanana afa-tsy izy aho. Tsy nanana afa-tsy Jesosy izy tao. Ary Jesosy tsisy dilema. Fa tsy hoe halany satria misy problème tamin'ny tongony. Hoe halany satria fohy loatra. Tsy zany. Hoe halany satria lava loatra. Tsisy défaut Jesosy. Nefa dia fohy ny nomena atsika. Dia volagny amizay anaty baiboly. Na dia ny zanany aza ozy nomena atsika maimaimpona. Motsy nomena atsika miaraka aminy maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Manana zavatra omena anao Jesosy. Fa mba ataovy rehefa isanao isanandro mba hitandremanao mba hatonga le fiainan'ny Satana tsy tafiditra anao. Ny ahafahan'ny fiainan'ny Satana tafiditra zao teo igny dia ny fagnasana ianao manota manao zavatra fa hafa dia manomboka eo lasa tonga le fiainan'ny diavoly. Ka ny mahatonga antsika ho fampitolona amin'ny fiainana satria isika ihany no miezaka ho tsara. Atsika ihany no miezaka azo fitahina. Ny fitahina revana tsy ezahana tsony koa ozy ny baiboly hoe ho tonga aminao sy atratranao izao fitahina rehetra izao. Raha ao aminao ny fiainana Andriamanitra. Dia raha azonao tsara zany zany lesona zany zao mba valio anaty tetritrinao fiainan'izao verika tena manjaka anatiny. Io tsy azo mamboarina ny fiainan'Andriamanitra nefa nao votakenao nanjinika. Na pasteur azoko antoka Jesosy atranato nefa anao mbola ino manjary atao bômabôma magnajany foana. Za ndraiky za Jesosy tsy miaraka. Ny tena fiainantsika, ny tena idirantsika an-danitra tsy io le fiainantsika hitan'olo jiaby. Fa manakôry anao izy koa anao izy raiky mandeha voyage. Manakôry anao izy koa anao izy raiky tsisy mahitana. Karakôry anao koa tsisy mahitana. Ino le dia izenganao. Regnitsika jiaby fe zany. Fa tsy anao le miaraka amin'ny ramoseinao le madotsy tata antraso ah babeo asa ino ka anao nio kara princesse efa izy vieux beu tovy tsangora tsangora tabado tsy ino le tsara mitopana tsy eo le tovy tsangory na isy mety rano manoto dia za tsy andeha izy mety rano manoto izy io tsy andeha nefa izy amin'ny abotrana avo karany mbola taminao molina dididiky iny mety mbola bobabika tsy io zany le tsara anazy
Sasany afaka tegna mba manafatrafotranao, manafatrafotratsika jiany mba ataovy milamina ho an'izay Andriamanitra ny fotoanatenanao. Ataovy milamina tian'Andriamanitra fiainanao. Raha tia azo amin'ny fiainan'ny tompontsika. Za zany tena maremarke mihitsy izy koa leso azontsika mizona eto tokony anao le tsy tampireny amaranta. Guarda, za tena mba fiera mihitsy amin'le zavatra mampelany koa. Maventy ny leso amenao reny. Fa dia nendreny avanatsika mbola miampy amin'ny fiainana. Mbola mifampitolo amin'ny fiainana atsika. Tadio anefa fa Andriamanitra tonga ony mba hanananao an'le fiainana. Dia mba valio tsy moramora anaty sainao. Fiainan-jovo no manjaka ao anatinao. Ny tompo anena. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Fa noho ny fatakarantsika indray dia laosatsika magnambelo tegna fo. Nefa Andriamanitra efa te hitahy anao. Manomboka androany mibeba. Raha eto zany ianao manariva mibeba. Am'izay rehetra vitanao taloha tany mibeba. Aza raha ineky nataizanao nitaiza farany. Aza hoagna le farany tany. Fa manomboka izao départ vaovao. Aza atao zegny zavatra iavena fahotana. Manomboa mifantoka amin'ny zava-panahy. Zay mahatonga ana mampirisika mangalao zany dia toritenitsika reny ataovy amina raha agnaty telefôny. Mamezo vola hely fogna zare teknisiany ndraiky tsy raha halegny fogna. Dia sasany mangahoan jalary izy tao fa izy ndraiky mahafaiky fara. Hidy fogna karaha io. Dia mampahiro anao zare vola teknisiany. Karaha regny volany dada zay na tsy hanaramba misy mahidy le kristianina reo misy fositotry tsy mafoy 5 000 momena teknisiany nefa zare mampidihira amina ordinateur n'olona akeo le tsy haiko sotiny fa izy mihitsy zany koa fa amin'ny jesosy matsanitsangeny sasany tsy olo jiaby ndraiky mananjeny fo misy sasany ay ny tomponao le magnatonga anao viana zinonga ao vola le tsisy ndraiky avileko ay tompony atao tsisy ay tomponao. Amen. Adito tanaty Baiboly tao nisy lehilahy malemy ray andro nitin'olona tamin'i Jesosy. Dia raha vakinao tsara ny Baibolinao fa tsy niteny zavatra betsaka Jesosy fa hoy izy hoe anaka ozy vovela nyeloko. Zay fotsiny. Niaraka tamin'iny ino zao? Tsanany zalahy malemy. Dia zay koa natonga le Bartimeo tsanga vao nahita Jesosy ry Jesosy zanaky Davido mamindraha foana. Satria ny olona voavela eloko lasa manana fiainan'Andriamanitra. Dia zay natonga le lahy malemy io vao nahita ny Jesosy dia Jesosy anaka voavela ny eloko. Anao meno anahy mba azonao antoky fa voavela ny eloko anao. Sasany mibebaka latsineny manota lalopia. Jesosy mamela ny eloko izy miboaka rô fa misy lalàna amin'igny ananjy. Dia lasa tsy tegna hita zany io fiainan'Andriamanitra eny antsika. Dia anao ve tsy mbola tofoko hijalinao io? Tsy mety matofoko anao fa sahirananao io? Ailanina kokitraolanao zay. Ino grady azonao tamina? Ka mba toko hevitra anao raha ilainao io fiainan'Andriamanitra. Ila manana an'izany fiainan'Andriamanitra reny. Raha vao tonga aminao zany milamina raha jiaby. Ile lahy malemy ty rehefa nindesy tamin'i Jesosy tsisy fametran-tanana, tsisy délivrance, tsisy orakora, tsisy ino. Ao Jesosy taminanjy anaka voavela ny eloko. Niaraka tamin'izay mitsangana. Alleluia. Amen. Tadidinao le jamba ny antsoantso mafy izy hoe Jesosy zanaky Davido mamindraha foana. Satria rehefa voavela ny eloko tsy maintsy milamy ny fiainananao.
fa tsy andresana rehefa mandrakizay tsy tegna voavela elo dia any avonjy na ohatra ka tonga Jesosy amin'ny anao mbola magnadary anafobe ianao ay taty mizaka mo tsy digninao am'izany nambanao midoko amin'ny lakoziny mifena mibokafo fa tsy tany tsy mampatako za fa mba mahatonga saignatsika am'izao andro farany asa atao fombafomba foagna andeha mivavaka veragety foagna rakitrinao jusque mifana taonanao rakitra atsika dia latsika agnanan'izao ny fiainananao tsy mety miova satria misy fiainany devoly agnatinao koa ary ifaty any manombokony any mbo ahitanao zany vokatry zany hoe olo mivavaka zany mba mbo karakory ny olo magnaradian'Andriamanitra zany mbo karakory fiainana anazy anao sady mandeha l'église mbola fiainanao laty anao fo fiainana aleo tsy tomonika teza mandany lera foana ianao mandany lera i raha anonony efa tsy hitana vokatry tonga kety mba magnasara mandihy eko satria mandigny olo nakilifaitra alefaka ataoko mahitsy izy digninao tsara tsy digninao tsara fa izy zay le vidro do protetor ciao vundani fogni male sam tsarina amin'ny nazo ny nazo tsy le tsaranganao ninno tsy le tsarangana message kezeke hoatsika jiaby hoatsika jiaby samy maka le tany fiainana ary efa naverimberiko fogna zany ny tanjo anio zao tsy andeha morolo maro fa ny tanjo andeha mipikitry olo an-davitra zay vintsy mo miala milekala na ny raha naketo mety toropilazany tsara ny tongana rere mandeha an-danitra zegny andro kenao mbola vidro minisa midiny sawa utsawanao ndraiky andro agny rehefa tonga an-danitra iny pasterana midobo an'iny agnatin'izy eglise io tsisy hoe olo andeha tifiry zay ny fantako za fa le tegna tifirinao amin'izy iny da vao mahafintsiko da ndraiky da sy tagnatin'ny herinheriko aby ny zakanitsy da vao mahafintsiko ao tsisy olo tifiry zany hoa eto fa Andriamanitra mivolagna zany miteny aminao miresaka hoe avilay eka tarindratsika zao mbola le fahaela tahiny tompo anao tahiny Jesosy anao tahiny Andriamanitra anao vakio salamo 103 nao mety tsy mamaky salamo 103 andiny fahatelo salamo fahatelo amby zato andiny fahatelo fa ozy ny baiboly eto amin'ny agnaran'i Jesosy hoe izay mamela ny heliko rehetra ozy izay manasitrana ny aretinao rehetra dia rehefa zany fa tsy misy fanasitrana raha tsy misy famelan-kely raha tianao sitrana fiainanao ataovy azo antoko malao fa anao mitandregny za io voavela heliko ny olo voavela helika ihany no tafiditry ny lanitra tsy afaky ny amela ny heliko anao nefa Andriamanitra raha tsy efa nibebaka anao tsaro analiza la toriteny anaka zay andro raiky de mivolagna aminao azonao ono izy kezay ary lavitra ray manontolo mienregistre nazy andro raiky agnaherigny anoary mafy mihitsy ifioanako aoka ne mba tsotratra minigny anao fa diny zao miovana alleluia amen amen rehefa voavela ny heliko rehetra dia ho hainao fa tsy maintsy miova ny fiainanao ny baiboly dia milaza ozy hoe mba ho amin'ny anarana ozy izy no hitorina ny famelan-kely ahoana ny lazana hoe torina tehiteny Andriamanitra hoe lazao amin'ny olona fa mpamela heloka izy
Haleluya. Satria tamin'ny Jesosy teo amin'ny hazojaliana dia efa nentona zany zavatra rehetra. Fa ny andrasana aminao dia anao iaika an'io elokanao, anao iaika an'io fahotanao. Fa tsy raha vonivony fo ny baiboly indosy mandeha mivavaka magnino fi raha tsy manjary tsy atao. Ambeky toko zay ao mba fambeky zay pastera folo tsy mahazondraha mba tsy mahazony izy mba fambeky mbola tsy ampy. Tain'i Jesosy ianao, tain'i Jesosy ianao. Amen. Haleluya. Izao zavatra lazaiko anao zao rehefa ny atao hoe filazany tsara, atoro anao ny maro. Fa tsy le hoe tahinana ianao, mandresy ery ianao, le mivotonao mbola kofa. Milipotsiry malao ibevoty. Ny tegna dokotera tompoko dia le tegna masaky mampototro bevoty. Fa tsy bevoty io sorany betadine. Ka eto zila eto misy chirurgien mampototry bevoty. Amin'anao mareny ananjy io anao nivoaka bakeo nefa. Ka raha tegna ranao raha volamo zany anao ihany angeny hitondra vokatra am'izany. Mba zay vandravandrano anao ihany no tahina am'izany. Tahin'ny tompony iny, tahin'ny Jesosy ianao, tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Raha inonao zany zavatra zany mivadika hery ho anao, mivadika force, satria manomboka tafiditra anaty ny fiainan'Andriamanitra. Eo fotsiny zany mila jerivanao hoe fiainan-jovy ny ao anatinao, so dia fiainan Satana. Fa Jesosy niavy mba hananganao fiainan'iza fiainan'Andriamanitra. Raha tegna io fiainan'Andriamanitra io rehefa mamanjaka antsika mety daholo ataontsika zany. Noho io fiainan'Andriamanitra io natonga ny Enoka niakatra vela tany an-danitra. Noho io fiainan'Andriamanitra io natonga ny Eli mpamolany niakatra vela tany an-danitra. Io fiainan'Andriamanitra io natonga ny Jesosy navita nandeha tambony rano, nampitombo azan-drano 5 sy 10. Tain'ny tompony ianao. Ka mbola azo atao tsara zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao miaina amin'ilay fiainan'Andriamanitra. Ny olona nefa manomboka tsontsony avin'olo fivavahana, fivavahana aby tsy mahery. Izy tsy raha tsy mahery fa ny olo magnano fivavahana io mbola magnadary. Azonao zany? Fa raha samy mikofoka atsika jiaby anaraka zay zavatra ny volamin'Andriamanitra anaty baiboly manomboka hitantsika ny falebiazan'ny herin'Andriamanitra. Engany manomboka androany mba ho hita amin'ny tokantragnonao ny falebiazan'ny herin'Andriamanitra. Ho hita amin'ny toeram-piasanao ny falebiazan'ny herin'Andriamanitra. Azo manamora mivavaka fa tegna mivavaka. Ekeo zay zavatra ny anaran'ny tompo anao. Raisy Jesosy ny tompo sy mpamonjy anao. Fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ho hitanao zany fitahina tsy mety lany zany mirotsona. Aleluia. Tahin'Andriamanitra. Mba hitsangana moramora tsika mitoerana misy atsika. Tiako ianao androany hariva mba tegna boraka amin'Andriamanitra. Za Jesosy mbola matsigara za. Za Jesosy mbola tia raha botro. Za Jesosy mbola mandaika. Za teneny za hoe androany hifona aminao, hibebaka aminao. Asanaty feonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay, misaotra ny amin'ny lesona zay nomenao, misaotra ny amin'ny fagnanarana, ny amin'ny fanitsina ho anay jiaby Jesosy teny zany na za ny vola agnatin'ny tsy tompo-teny fa natao hare tonga koa za Jesosy androany hiaiky ny heloko rehetra eto anatrianao, hiaiky ny fatisoko rehetra, ny tsy fahamarinako rehetra avelao ny heloko tompo. Aza vela misy fiainan-devoly anjaka ao anatinay, aza vela misy fiainan-devoly amatotra anay. Miasafa ramasina diovy amin'ny ranao zay Jesosy manomboka amin'ny fisainanay, amin'ny fiteninay, amin'ny feon'ny fieritreretanay. Mangataka tompo le fahasoavanao, le faminramponao, ny ositrao irotsaka ato anatinay. Milanao zay Jesosy ahy, mila ny herinao zay, mila ny fahasoavanao zay, mila ny fitahinao zay, mila ny le fanampiana avy aminao zay fanamasina. Sikafana eo anao ny fona androany hariva mba hidinany le fiainan'Andriamanitra anapaka ao anatinay. Leo fasairana zay Jesosy ahy, leo jany, leo korontanako, fa mamila fitsaharana. Ianao nefa laza hoe mankanesa ty amiko, ianareo rehetra miasafatra sy mavesatretany, fa izaho ianao nanome nareo fitsahara. Misaotra.
Zazabiutina pamiverena tanah nama fokusnya masuk Haleluya. Zay ny fotoanantsika teto ninao fanahazo leso ianao ampiaro amin'ny fiainanao fandalovana ny eto ambony tany mila manompo ny tompo amin'ny fo madio ianao. Amen.